Siatsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roatsika sandrivaky siasantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fasisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roatsika sandrivaky siasantsika miaraka aminy. Fa olo raika atikoatrantsika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy efitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ran'olotra ny aina, olo raika. Ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarahanao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania. Magnano mbola tsara amintsika jiaby gn'antokatrano sy amin'ny toerana maro samihafa izay mitandriny sy magnaraka hatrany radiofaniry amin'izao fotoana izao. Fisaorana sy fankasitrana no atolotronanao izay tsy misaraka mandrakariva amin'ity radiofaniry radio manambatra antsika olo araiky ity. Isaorantsika Andriamanitra tamin'ireo fahasoavana maro nomeny antsika, nahafahantsika namakivaky ny vanim-potoana lehibe dia ny vanim-potoana ny avant izay nanomana antsika izao fahatongavan'i Jesosy Kristy ho nofo izao. Ny loha hevitra omeny eglizantsika amin'ity fankalazana manitriketrika na nahateran'ny Tompo ity dia ny hoe miantso antsika mba ho raitam-po aminy ny zanak'Andriamanitra. Manampy antsika amin'ny fahazahoana sy fandalenana izany loha hevitra izany toy ny kirafidirana manao hoe misy zaza teraka ho antsika ka zazalahy no nomena antsika, napetraka eo antsorony ny fanjakana ary antsoina hoe mpitondra ilay hafitra lehibe izy. Hoenointsika sy horaisintsika ireo vakiteny masina omeny eglizantsika amin'ity fankalazana na tirahan'ny Tompo ity izay arahiny fampianaran'ny ray aman-drenitsika dia Monseigneur Archevêque Benjamin Marc Caramarson. Fankalazana ny tenin'Andriamanitra, vakiteny masina voalohany, boky izay ampaminany. Indre zany atsaran'ny tongotry ilay iraka eny an-tendrombohitra izay mitoro ny vaovao mahafaly dia ny fiadanana, ilay manambara ny fahasambarana, ilay mitoro ny famonjena, ilay milaza amin'ny Siona hoe manjaka ny Andriamanitrao. Ny feon'ny pitilinao manandra-peo izy ireo miara-mioban-kafaliana satria hitan'ny maso ny fiverenan'ny Tompo ao Siona. Miara-mioban-kafaliana ry Jerusalema rava, fa ny Tompo efa nampionana ny vahoakany sy efa nanavotra ny Jerusalema. Nasehon'ny Tompo ny sandry ny fahamarinana hiariary eo amason'ny firenena rehetra, ary ny farantany rehetra ahita ny famonjeny Andriamanitsika. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaorana ny Andriamanitra. After
Vakiteny masina faharoa taratasy ho an'ny kristianina hebrio. Fa iny tamin'ny fotoana sy fomba samihafa dia efa niteny tamin'ny razantsika Andriamanitra tamin'ny vavan'ny mpaminany. Fa amin'izao andro faran'izao kosa indray dia tamin'ny zanany no nitenenany tamintsika. Dia ilay no tendreny ho mpandova ny zavatra rehetra sy naharianany zao tontolo zao. Io zanany io izay famirapiratany voninainy sy mariky ny tenany ary manoana ny zavatra rehetra amin'ny herin'ny tenany dia mipetraka eo ankavanan'ny fiandrianany masina any amin'ny avondrindra. No ny avy nanao ny fanadiovana ny fahotantsika ka natao ambonin'ny anjely arakaraka ny fambonen'ny anarany nolovany fa tsy taka azy ireo. Fa anjely iza no mba nilazan'Andriamanitra hoe zanako ianao, izao no niteraka anao androany, sy ny hoe izaho ho rainy ary izy ho zanako. Ary rehefa mampiditra ny lahy matoa aty ambonin'ny tany indray izy dia manao hoe aoka hitsoaka azy ny anjelin'Andriamanitra rehetra. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaorany ny Andriamanitra. Tsika mianakavy anene Tompo, o tanteraka tokoa ny eza. Evanjely masina nosoratany masinday Joany, vonenahitra ny ho anao re Tompo. Tamin'ny voalohany ny teny, ary ny teny dia atao amin'ny Andriamanitra, ary Andriamanitra ny teny. Tao amin'ny Andriamanitra tamin'ny voalohany izy no nahariana ny zavatra rehetra, ary raha tsy izy tsy nisy ary ny zavatra rehetra. Tao aminy ny fiainana, ary ny fiainana no fahazavany olona, ary mamirapiratra amin'ny mezana ny fahazavana, fa tsy nandre azy ny mezana. Nisy lehilahy anankiray ny rain'Andriamanitra, Joany no anarany. Tonga vavolombelona nambarany fahazavana izy, mba inoan'olon-drehetra no ny teniny. Tsy iza nefa no fahazavana, fa tonga vavolombelona manambarany fahazavana fotsiny izy. Fa ny teny ihany no tena fahazavana, izay manazava ny olona rehetra tonga amin'izao tontolo izao, nefa tsy nahalala azy zao tontolo zao. Tonga teo amin'ny olona izy, fa ny olona tsy nandre azy. Fa izay rehetra nandre azy,
dia nomeny fahazoana ho tonga zanak'Andriamanitra. Dia izay mino ny anarany ka tsy mba nateraka ny raha na ny sitrapony nofo na ny sitrapony olona ireo, fa nateraka avy amin'ny Andriamanitra. Ary ny teny dia tonga nofo ka nono na taty amintsika, ary ny banjina ny voninahiny ny izahay dia ny voninahitra tahaky izay zakain-janakalahy tokana avy amin'ny reny, sady feno fahasoavana sy fahamarinana izy. Nanambara azy Joany ka niantso nanao hoe, izy le nolazaiko hoe izay avy ao aoriako dia efa tonga eo alohako, satria talohako izy, ary avy amin'ny afenoany no nandresantsika rehetra fahasoavana miampy fahasoavana, satria ny lalàna moa nomena tamin'ny alalan'i Moizy, fa ny fahasoavana sy ny fahamarinana kosa dia avy amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Tsy dia nisy nahita n'Andriamanitra na oviana na oviana, fa ny zanaka tokana izay ao anatin'ny Ray ihany no any nanambara azy. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Iuleteni tunga nufu, uderai na kala zaina. Alleluia. Izany ary ny teniny Tompo, dera ny ho anao re Kriste. Malala na dia efa natao tamin'ny fomba manetriketrika ny fiarabana tamin'ny alina mialohan'izao noely izao dia ankafaliana, ankaravona no ameriana indray ny firarisoa sy ny fiarabana ary ny fitalahoana sodrano ho ansika olo raika sy aby, satria araka ny fantatra sika tahaka ny fary lavavanono ny firarisoa fa indrindra amin'izao fankalazana manetriketrika ny noely izao, ary indrindra moa amin'izao taona masina izao ka afalenina aravona no amerenana izay firarisoa izay amintsika olo raika sy aby. Bonne fête, bonne et sainte fête de Noël antsika sy aby. Engane ho noely hitondra afaliana, hitondra fiadanana tanteraka izao noely izao, ary fiadanana izay azo lazaina fa vokatra ny fanomezasika voninahitra n'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fiainantsika manontolo, satria izay no fiadanana indrindra raha isika manome voninahitra n'Andriamanitra. Ary izay le hira nanakoako nandritra ny alina ary mandritra amin'izao azy. Araka ny fantatsika ao amin'ny vakiteny faharoa taratasiny Hebreo, efa ela tokoa isika olombelona no maniry sy mangetaheta mba hiova ny fiainantsika. Samy masapa fa niova izany fiainana izany raha ilay nahary, ilay Andriamanitsika no eo anivon'ny fiainantsika. Fantatr'Andriamanitra izany etaitaposika izany, ka rehefa nanotisika ka nanome tehezana lamosina azy tao amin'ny Sany Edena dia sy nazanony tamin'ny maha-mpanotansika isika fa ray tefa mindrapo Andriamanitra, ka naniraka ny Jesosy zanany ho tonga nofo sy toetra eto amintsika, satria fantany fa sy afaka mamonjy ny tena samyreritsika na ino ataotsika na inona fahaizasika. Sary ho sapasika zany ry kristianina havana, fa indrindra moa isika miatrika zavatra maro ankehitriny, ary indrindra maro ihany koa ny fanazavana izay mandalo eo anoloasika. Sy afaka mamonjy ny tena tsikisika na inona ataosika na manao akory ny fahaizasika sy ny angovosika
izany hoe ahazo ny tena fiadanana, ahazo ny tena asambarana raha ny angovitsika fotsiny. Ilay asambarana avy amin'ilay Emmanuel Andriamanitra eto amintsika irery andro no hany asambarana marina, satria ny famonjena tena izy dia izay mitondra amin'izay asambarana, mitondra amin'izay fiadanana izay. Ka io indrindra nefa ry kristianina havana, sy vita ny angovitsika, sy vita ny fahezasika, fa Andriamanitra ray be fitiavana sy be famindrapo no manolotra azy ho antsika, manolotra ny famonjena, ary izany no ankalazaisika amin'izao zobily ny famonjena izao. Ary izany no antrateriny taratasiny Hebreo, na dia teo ireo mpaminany, ireo razantsika somamby samby any reny sy nazava, fa rehefa naniraka ny zanan'Andriamanitra dia i Jesosy, ka izy no eton'evitsika, dia izy no manambara izany amintsika. Ka ny anjarasika ary izay no mahatonga asika mankalaza izao zobily izao, mba asapasika bebe kokoa fa Andriamanitra eo anivitsika. Araky ny fantasika raha teo dia Noely manokana ity Noely ity 2024 ity, satria mampiditra asika amin'izao biliny famonjena ho isika teo, ilay famonjena izay nosoritsika teo sy lavitra izay famonjena ho ansika izay, fa eo anivitsika izao anefa aokazava ho asika sikiraikiraiky miankina amintsika tanteraka ny vokatra n'izay famonjena izay. Raha mahay mandray azika dia mamokatra tokoa io famonjena io, izay hita azy raha sy afaka mandray azy, izay miavonavona sy be fialohana ary ny be poerapoera toa andry Herôda enitsika teo, dia sarotra ho azy no andray azy. Fa reo sotra sy feno fanetretena toy ny mpiandrondra sy ny mazy na manampahaizana azy, fa feno fanetretena no afaka mandray azy. Ka okarisika amin'izao taozobily izao hianatra akatahaka azy reo, sika sendrasendra raha natolotry papa ho ansika ho modely sy mpivavaka ho ansika amin'izao fanokafasika ny taozobily izao ny fianakaviana masina. Ka nataony papa nasain'ny papa asika amin'ny alahadin'ny fianakaviana masina no fanokafana ny taozobily amin'ny diosesy kiraikiray, sy misy tokoa nahay nandray an'i Jesosy mihoatra ny Maria sy Josefa. Ka bazintsika sara fandrindra amin'izao andro Noely izao i Maria sy Josefa ary menara amintsika. Ambarany vakiteny voalohany boky Isaia mpaminany fa hahita ny famonjena ny vazatany rehetra, izany no ankalazaisika amin'izao Noely izao. Ary dia tanteraka tokoa ny famonjena ao amin'i Jesosy ary ho an'ny olona rehetra, ho an'ny fireneny rehetra, ary faly sy rabo mioby ny famonjena izany tsika, satria nampionon'Andriamanitra ny vahoakany ary nanavitra ny Jerosalema. Sy ilay hoe tanàna Jerosalema fotsiny voalaza io, fa ny fosika manontolo izao tolo izao no ambarany Jerosalema eto, noho isika mahay nandray ny famonjena nentin'i Jesosy, tanàna ny fiadanana izao rehetra izao raha eo anivony famonjena. Ary dia izay nirisika fandrindra moa mampiditra asika amin'izao taozobily izao, sokafo ny fosika ry kristianina hava, fa raha ao am-posika Andriamanitra dia hiata-pinaritra isika, sy araka ny fanomezany izao tontolo izao, sy araka ny lozikan'izao tontolo izao, satria ny fiadanana ho an'izao tontolo izao dia fanilikilina hitasika ny nataony Herôda, famonoana ary dia zaza sy manatsiny, ary indrisy mbola maro ny mamerina an'izany ankehitriny. Fa ny fiadanana ambarany ny evanjely, ny famonjena entin'ny Kristy, fiadanana mampiombona ary misokatra ho an'ny rehetra, ary fiadanana satria ahafantarana ny ho avy ary manambara ny ho avy, satria izay no fiadanana sarobidy indrindra, matoy isika feno tebiteby, feno ayay, dia satria sy fahafantarana ny ho avy ao amin'ny Kristy anefa dia mazava ny ho avy, satria izy no lalana sy fahamarinana ary fiainana. Araky nefa naverimberina tamintsika, miankina be dehibe amintsika izany voalaza sika izany, mbola antrateriny evanjely nosoratan'ny Masindazoany izay vondreny
isika teo izany rehetra zany ary evanjely zay mamitana ny tena dikany izao fankalazana ataosika izao, mamitana ny dikany famonjena raha avaka isika sirairay io evanjelyny masindazoany io. Ho indrindra izy namirapiratra tokoa ny fahazavana ary atao anilony olon-drehetra, kanefa indrisy nisy olona zay sy nandray azy, ary zay sy nandray azy dia sy afaka miombona ao am Jesoa satria nanelikilika ny Jesoa. Izao tontolo izao no nanelikilika ny Jesoa sy izao tontolo izao no raza averimberitsika matetika fa ny miaina araka izao tontolo izao, araka ny hevitra ny demony ka izay tady andresy amin'izao tontolo izao no diso, ary ny demony sy mahatanty ny fahazavana nentin'i Kristy. Ka na dia eo aza na dia i Kristy aza no nahary an'izao tontolo izao, na dia nisy nanoro lalana tahaka ny Joany mpanoro lalana nilaza fa izy ilay tena naharinan'izao rehetra izao tonga eto anivosika, fa isika sy nahay nandray azy izao tontolo izao, sy nahay nandray azy, izany hoe sy mino fa avy am Jesosy ny famonjena, fa manaraka ny hevi-diso, manaraka ny rasa dia ny fanapotehana ny tontolo mpiainansika, ny tontolo iainansika, ny tontolo mpinoansika dia io indrindra no manjoa asika amin'izao fotoana izao, ary dia hitasika ny vokadrasin'izay. Mila fiovampenitra mahery vaika izay, ka ho an'izay mandray azy dia mahazo ny fahazavana, ka tonga zanak'Andriamanitra hoe ny evanjelyny masinday Joany vakisika teo, ka nahazo fahasoavana miampy fahasoavana, ary dia feno zany fahasoavana izany. Ka izay indrindra aokarisika ho fanohizana ny kongresy eukaristika mampiditra sika amin'izao tao zombily izao, ka eo anivosika tokoa Andriamanitra mba hanokatra ny fosikisika amin'ny alalan'ny fahafoizana, amin'ny alalan'ny fanompona, satria eo ny famantarana fa niova tokoa isika. Ka raha misy fandriana ry kristianina ava malala amin'izao fankalazana Noely izao, amin'izao fidirantsika amin'ny taona masina ny famonjenasika izao, ka hitalahona ny famondrapon'Andriamanitra sady ny fisolovany fanahy masina, dia mba ny anokafa sika tsy kiraikiraiky ny fosika, ka hitoetra ao amintsika tokoa ny Andriamanitra. Engany antsika sy kiraikiraiky hanome toerana an'Andriamanitra, ka raha vonina tokoa isika manome toerana dia miova ny fiainansika. Mety anontany isika hoe ahoana ary no ny dikan'izany hoe manome toerana an'Andriamanitra. Manome toerana an'Andriamanitra isika raha ny marina no ampanjakasika amin'ny fiainansika, satria i Jesoa ilay zanak'Andriamanitra eo anivosika dia ilay marina no anarany. Ka raha mampanjaka ny marina isika dia manome toerana an'Andriamanitra, ary raha mampanjaka ny marina isika midikan'izay manaiky azy, ary dia miaina ny fitiavana, ilay fitiavana izay hitasika sy tovosika ao amin'ny eukaristia, ka ny fahafoizana sy ny fanompona ho isika no anehoasika an'izany. Hitasika ary fa raha mivelona tokoa ny eukaristia isika dia tanteraka amintsika ny Noely. Noely zany dia eukaristia ihany koa, satria ny eukaristia fahafoizana sy fanompona, ary Noely dia ahitasika n'ilay Andriamanitra mahafoy sy manompo asika. Ka aokary hivelona ny marina isika dia manome toerana an'Andriamanitra eo amin'ny fiainansika. Matetika tokoa isika ry kristianina havana manontany hoe ahoana moa ny fivelomana ny finoana. Ny fivelomana ny finoana dia izy le lazaisika io fahafoizana ary fanompona eo anivon'ny fiainasika andavanandro, eo anivon'ny fiainakaviana, eo anivon'ny fikambanana masina sy ny firotana, ary indrindra moa amin'izao taona jobily izao, amin'izao fanatanterahasika ny synôda fahafito fijanonana fahatelo izao. Ka okary hiala amin'ireny toetra izay mahatonga an'ireny fanelikilina reny sika dia ny avinavina, ny fialonana, ny fitadiava
toerana isan-karazany ka mahatonga asika sy velona ny fanetretena sy ny fahasorana ary mbola manjaka eo amintsika ny fisaram-belasy ka okary ovonina isika eo amin'izao fidirasika amin'ny taon'izao bily izao mba hiezaka tokoa ary hivelona bebe koa ny finoana sy finoana apetraka ity ivelany akandrina fa finoana lasa pakasara amin'ny fiainantsika sy finoana enti-pahazarana fa finoana manova ny fiainana ka mahatonga asika ho fahazavana sy fanasina amin'ireo manodidina isika. Izany no anson'Andriamanitra amintsika ry kristianina havana ary mifanaraka tokoa amin'ny fanatanterahana an'izao sinôda fijanonana fahatelo zao dia ny hoe fianakaviana eglizy kely mifampisingona mifanasoa mikasaka ny soiombonana. Engany izao fankalazana ny Noely zao ary anome aim-baovao ho ansika ka ampirosy asika hikatroka bebe koa amin'ny fiainasika ka zary generation mpanorona tokoa ny isika ary ahatonga asika anorina fiarahamonina vaovao, anorina fifandraisana vaovao amin'ny zavaboary ary dia ankalaza bebe koa an'Andriamanitra amin'ny fiainansika. Zay le fanorenana vaovao zay irisika vokatry n'izao fankalazana izao ka ho tanteraka tokoa ny teny fanevan'izao taon'izao bily izao ho mpivahiny ny fanantenana mamafy fiadanana sy fihavanana manasitrana izao tontolo izao za marary sy maratra tokoa. Ny dikany Noely dia fanorenana miaraka amin'Andriamanitra izay ataosika rehetra ka satria Andriamanitra naniraka ny Jesoa anarina indray ny fiainansika ka raha miezaka isika manarina ny fiainansika zay tsy zarizary ankehitriny dia izay no maha génération de bâtisseur asika, izay no maha taranaka mpanorina asika anorina eglizy tranon'Andriamanitra ka ho zary eglizy olona velona tokoa isika ka iseho sika amin'ny fiainansika andavanandro amin'ny fampitrahofana ny finoana sy ny fiainana andavanandro izay. Ry Jesosy Kristy Tompo mitodika aminao ary zahay, ianao ny fahazavana mitondra faliana sy fiadananao anay. Engany ho tahaka anao tokoa izahay, ahay anokatra ny fonay ka hanjaka tokoa ny famindrapo sy ny famelan-keloka eran'izao tontolo izao, indrindra moa amin'izao taon'izao bily izao, amin'izao Noely izao ka ny fonay ane hitoerana iombonanay bebe koa aminao. Ry Jesosy Tompo, ka ho velona bebe koa ny mahazanak'Andriamanitra anay ka engany zahay ampanjaka ny famindraponao sy ny famelan-keloka zay loharano sy fototra ny tena fiadanana sy ny hafaliana ary hitondra izany amin'ireo manodidina anay. Engany ho tabernakla velona tahaka anao izay masiny Maria reny ka amin'izay amafy fiadanana sy fihavanana manodidina anay. Be azo izahay ahay hitondra ny Jesoa fiadanana sy fihavanana amin'ireo manodidina anay. Masinday Josefo ray mpitaizan'i Jesoa ianao ka mivavaha ho an'ny ray mpianakaviana rehetra fandindra moa amin'izao Noely amin'izao taona zao bily zao mba hilofo tokoa izy ireo anana ny toetra ny ray marina tahaka anao ka hikarakara mandrakariva ny ankohonany. Aoka tanteraka izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Sy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roa tsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fasisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roa tsika sandrivaky
siasantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatrantsika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ranolotra ny ainy olo raika. Ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny eglizy, dia sambatra antsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarano amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania.